miroso tokantranontsika tsirairay avy indray amin'ny alalan'ny fandaharana ara-marseau izay arahinao eto amin'ny télévision malagasy isaky ny alahady hariva toy izao. Ny famerenana kosa dia ny talata maraina amin'ny 10. Asana ianao anaraka ity fandaharana ity hatramin'ny farany izay andraisantsika vahiny anankiroa tsy iza akory izay fa ny groupe suspense no arahintsika ao amin'ny tapany voalohany fandaharana ary ny groupe Flavilaon kosa no ery amin'ny tapany faharoa dia andao ary arao hatramin'ny farany. Ya vahinsika to anatin'ny fandaharana ara-marseau androany ny suspense Ema Yoby ary Sandra miarabana retelon-dravavy tonga eto amin'ny plateau ny fandaharana. Avetrany dia iresadresaka sika matotonga eto mba hampafantaro ny mpijery efa elaela ihany misy iny zany tarika suspense zany fa tsara raha ampifantarinareo misimisy kokoa amin'ny mpijery hoe oviana tokoa no noforoana ny tarika manahoana ny mombamomba n'izany tarika zany hatramin'izao. Ny suspense zany dia efa nisy tamin'ny taona 1970 tamin'izany izy anaky-efatra. Sandra Dera, Yuni, Asonoro dia ny hira foana dia nanomboka teo amin'ny 4 teo no somary samy saraka ny tarika satria nisy ny nandeha tany ivelany. Dia amin'izao fotoana izao moa zany efa miverina efa herintaona izay dia miaraka amin'ny mpikambana vaovao izay misy amin'ny Obsema. Zany hoe tsy ohatrony zany le teo aloha fa novaina vaovao mihitsy. Ie, novaina vaovao satria tsy afaka mihira ny sasany tsy atao toerana intsony. Nisy fotoana somary nangingina zay ny suspense, inona ny antony? Ie, somary variana angamba tamin'ny fianarana fa zany hoe teo ihany moa zany le groupe fa samy manana ny andraikiny, misy fotoana tafaraka dia misy fotoana tena efa nisaraka satria sasany tonga dia nianatra tany ivelany dia tsy afaka nody intsony. Ya mbola iresadresaka amin'ny Ema sy Yoby sika rehefa avy eo fa andao aloha asaiko nareo hanolotra hira iray ho an'ny mpijery. Manolotra an'ity hira ity zany izahay hiran'ny suspense taloha izy ity fa navaozinay natambatra ho hira anankiray hira mifangaro zany le izy dia medley dao arahana. Iny ny hira ny suspense izay narahantsika teo, mbola hisy hira hafa ihany koa arahantsika amin'ny tarika suspense rehefa avy eo fa dia hotohizantsika ny fandaharana fanontaniko manaraka hoe ahoana ny fomba nidira ny Ema sy Yoby tao anatin'ny tarika suspense hoe mba tantarao kely amin'ny mpijery. Ny nidirany Ema tao anatin'ny groupe suspense zany misy fotoana izay Sandra moa zany niarany azy dia tao anatin'izay no mifankahitanay dia izy no teo no fampiresanay dia izay no dirako tao anatin'ny tarika fa Yoby indray izay sy Yoby miaraka angambany izy ny lazalaza.
Izay CEVA zany efa mpinamana efa ela satria efa niara-nianatra dia tamin'ny Sandra miteny hoe mitady ankizy dia EMA no niresaka tamina hoe sao dia mba mety amindry dia izay mahatonga nahiditra tao amin'ilay izy. I Sandra moa zany manampy amin'ny feo dia manao an'ilay frista iny. EMA feo voalohany ao anatin'ny tarika. Dia Ioby manao feo faharoa. Ary iza ny mamorikira? Ny mamorikira zany dia i Braun telo isan-jato hatramin'izay ka hatramin'izao vola izy foana. Manana hira firy eo ny suspense amin'izao fotoana izao raha tsy mahadiso? Raha ny total ny hira suspense zany hatramin'ny tsy mivoaka dia misy eo amin'ny 700 eo. Fa mbola ezahana moa zany hoe jerevana hoe izy ny tsara mivoaka. Nanana hira vaovao nareo tamin'ity taona 17 ity raha tsy mahadiso hoe? Ie, Zanaky Mama. Ihany raha antsika teo iny ny hira ny suspense Zanaky Mama tsara dia tsara izy iny. Ie, mba avereny kely amin'ny frista hoe raha ohatra ka. Averina. Mba avereny kely ho an'ny mpijery aloha. Dia aza tao fanao tsoniny rehefa ohatr' izao letsbenina ny any amin'ny violence tany morangy mahoenina dia sasa tsy ampitaona ve no amotika ny ho avy tsarovy fa mi mama io ka tsy misangisangy Ohatrany Sandra nanome an'izay friste izay mivantana teto amin'ny plateau an'ny Ara Marseo hiditra amin'ny fandahara zanam-pandaharana manaraka tsika ny miantsehatra ohatrotry ny ahoana zany tarika suspense zany rehefa eny ambony sehatra eny. Ie, raha ohatrany Sandra manokana aloha ma samy miteny anazy hoe ohatrany ahoana izy fa Sandra manokana zany izy ilay somary mandehandeha eny aloha kely pelipelika kely izay miezaka mifanakaiky an'ilay mpijery sy ilay mpankafy eo ambany eo. Raha ho an'ny Iovo manokana iny eo afantatry ny olona hoe somary sarisary kely ary fa rehefa le amin'ilay vao miakatra voalohany iny tsy maintsy misy ilay tahotra tsy maintsy ao dia amin'iny somary ohatrany hoe miahotra zany ianao hoe ho tian'ny olona sa tsy ho tian'ny olona fa rehefa tena mahazo an'ilay ambiance dia lasa mameno tena au fond amin'izay eo. Misy tahotra kely rehefa hiakatsehatra fa rehefa tonga eo tsy maintsy resena le izy na dia hoe ny tahotra tsy maintsy hiatrika zany rehefa miatrika publika dia tsy maintsy mila fasahiana zany le izy. Tamin'ny resaka an'izay miantsehatra izay antsika dia hiditra ao anatiny zanam-pandaharana farany tena kory izay fa ny agenda moa izany rehefa miresaka agenda dia antany ny fandaharam-potoana ny tarika suspense izahay sy ny famoahana ny album sady mamaraparana ny taona 17 ihany koa isika dia manahoana sy manahoana indray zany ny fandaharam-potoana anareo amin'ny taona 17 iny. Ny fandaharam-potoana angamany dia miezaka mampafantatra amin'ny olona angamany ny hoe ny fisian'ny groupe zany satria zany tsy maintsy atao foana zany amin'ilay ankizy mbola vaovao dia eo ihany koa ny fampafantarana ny
fiara-miasan'ny suspense zany amin'ny artiste hafa satria somary nisy niova-kely ny mpitondra ny suspense zany hoe suspense zany ao anatin'le hoe manjary prody amin'izao fotoana zao a izay miaraka mitarika miandry a tarika tamboa ary tarika lay dia ao zany managerana président an'le manjary prody aminy zany no manageranay asina feno a fa ny mpamorikiranay zany a mijanona Brown telo isan-jato foana dia ny taona janoary 2024 ngambany a eo a no ampahafantarina zany hoe ohatrany hoe officiel zany a ny fisian'le manjary prody miaraka amin'le artiste ao anatiny dia ao anatin'ny ihany koa zany a ny suspense. Dia efa maraparana tokoa tsika moa zany nydresadresaka eto amin'ny fandaharana Aramarseo teny farany sy fanentanana angamba ho an'ny mpijery ny fandaharana. Ny teny farany angambany dia momba an'le mpakafia ho anareo rehetra izay liana zany a amin'ny fidirana an'le club suspense zany a atsotsika izy hoe suspense club dia afaka miditra amin'ny page ny suspense zany a dia mandefa message miafinao zany a ny anarana sy ny adresy ny fanampina anarana zany dia misaotra antsika rehetrarehetra naharitra ny hatramin'ny farany. Dia manantena fa mbola hiverina eto angamba manaraka Misaotra mialoha. Sorona be dia be ny mpanolotra ny teknisiana any ambadika any a dia ny fandaharana ihany koa teto amin'ny TVM dia misaotra Dia mirary soa tanteraka ho an'ny tarika suspense indrindra ho anareo telo miravavy a dia maniry ny fiverenanareo eto tokoa. Velomandray ary. Flavilaon no vahintsika manaraka atao anatin'ny fandaharana Aramarseo izy dia mivoy ny hira ara-pilazantsara. Miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau any Aramarseo. Miarabanao Sylvia dia miaraban'ny any tokantrano izay manaraka ny télévision malagasy ihany koa. Ya, inona no tonga le anarana hoe Flavilaon Flavie dia oviana tokoa no miforona ny tarika Flavilaon. Le natonga le anarana moa zany tsy hoe akory hoe Jazz Flavie be da be no tena anahany zany fa Flavie ny tena anarako a dia za efa manambady dia nakambana zany ny anarako sy le amin'le vadiko. Zay natonga Flavilaon. Tamin'ny taona firy nareo no nanomboka nisy zany hoe tarika Flavilaon zany dia nanahoana ny dingana nandalovana tao anatin'izay. Tamin'ny taona 2014 no nanomboka niforona ny groupe kelinay a dia tamin'izany moa tsy nieritreritra an'izay hira évangélika izany hafa izay koa ngamba n'le antsin'Andriamanitra nanao ny asany. Nisy fifaninana-kira izay natreako dia nanomboka tamin'iny. Tsy tafakatra tamin'izay fa tamin'ny dingana famaranana dia nanomboka tamin'iny no tapaka ny hevitra hoe andeha hitory filazantsara tena hoe hitory. Ndao sika aloha Flavie sendro kely amin'ny alalan'ny hira iray. Andao azy. Raizao dia anao no tiako
ka tsy afaka ny fanireko ny maraina toandro hariva mangataka minao Jesosy Jesosy malahelo ny foko isan'andro aho te mitoloko ka misento ka mbaraiso ny fitarainako miaino vavaky anao ka vonjeo ao ry tompo ty fiainany teo ade tena mandreraka loatra ny fanahy ratsy no be ka manararaotra levileveny satana ka tsy manana fahasalamana ka reraka sy efa trotraky ny aditsaina mangataka hery aminao ry Jesosy zaho tenako izao ianao antenako amonjy ny ako Fantanina manaraka Flavie firy ny ao anatin'le groupe Flavie Laon raha tsy madiso zay ao anankitelo vavy zay mihira loatra eto dia misy efatra mianadamandy zay kopakopa tanana ho anareo zay manaraka an'izao fandaharana zao nanino zareo tsy tonga androany tena tampoka loatra le izy dia ie fa maniry ny fiverenany zareo manaraka eny ary iza ny mpamorokira ao anatin'le groupe Flavie Laon ny mpamorokira moa zany tamin'ny zay vao nanomboka misy olona avy ao Moramanga ao toloko ny anarany Nirina sy Mamsoa ao Ambarilava dia amin'izao efa miezaka mamorona koa Flavie ary monsieur Laon ve mandray manana anjara toerana ao anatin'ny tarika Flavie ie voalohany indrindra moa amin'ny maha hoe vady anazy mandray anjara toerana be mihitsy izy ao anatin'ny tarika na eo amin'ny fanohanana na eo amin'ny torohevitra ty raray ty atolotra ho an'ny mpijery ny fandaharana Ara-Marseo androany atolory ary hoe inona ny titre zay ty hira manaraka ty moa zany dia teo foana izay manambara fa teo foana Andriamanitra ninona ny seho teo amin'ny fiainana dia efa maro ihany koa zavatra nilalovana teo amin'ny fiainana fa tsy nandao Andriamanitra ndao ary Anao tompo ny aro sy ny tantanay taminy lalàna no tiaviko sy izay rehetra nataoko teo ianao ny aroay teo ianao namonjy ay ny fitiavanao tompo mbola tozo ay teo foana ianao tompo ny aro sy ny tantanay taminy lalàna no tiaviko sy izay rehetra nataoko teo ianao ny aroay teo ianao namonjy ay ny fitiavanao tompo no mbola natozao ay samatro manana ato anatin'ny zanam-pandaharana fahatelo sika mialohan'ny amara-paranana ny fandaharana Ara-Marseo i Flavie ohatrotrany ahoana zany Flavie Laon miakatra atsehatra ny fanomanana amin'ilay fiakarana atsehatra moa zany mazava ho azy fa misy ny répétition
ary ireo ankizy ireo koa tsy dia hoe sarotra tory na hoe sarotra hiara-miasa na hoe sarotra iarana fa ankizy samytsotra daholo dia tsy dia manao sarotra loatra. Tezavy ny toerana efa mba hoe nanaova ny filavilaona n'izay fampisehoana ny hira ara-pilazantsara izay. Hatreto aloha ny fiangonana no nanasanay izay saorana be da be andreo fiangonana efa niara-niasa taminay hatramin'izay. Efa maromaro ihany izy ireo fa efa nisy fotoana ihany koa hoe niakatra tsehatra kely takiny hoe tao Antsahamanitra fa izany hoe mbola invité fa mbola tsy hoe izay rehetra. Ny fahitan'ny Flavie ny tontolo ny hira ara-pilazantsara eto Madagasikara indrindra mahatanora anao. Zaho moa anisan'ny azo lazaina hoe mbola tanora ihany dia olombelona ihany. Nisy ny zavatra niainana tany aloha tany fa amin'izao efa tena hoe tapa-kevitra dia araka ny tenako hoe amin'ny maha-olombelona izany hoe mahatanora misy ny zavatra mbola tsy maintsy hatrehana izany ady hatrehana fa mino aho fa le Andriamanitra izay narahako tsy maintsy hampandresatra amin'ny farany dia any an-danitra foana ny tanjona ninona zavatra miseho. Marina tokoa izany. Eny ary ndehantsika hisento kely amin'ny alalan'ity iray ity indray Flavie dia amaraparana ny fandarina izany hoe hiditra ao anatin'ny zanam-pandarina farany ny agenda. Ndahoazy. Tô me suto Raina saina fanai arco fumazuto Asa mi fa pendane, asa mi fa no tuku Atov tsara ben manu pum tumpu Atov marna bem fasa tô me suto Raina saina fanai arco fumazuto Asa mi fa pendane, asa mi fa no tuku Atov tsara ben Atov marna bem Atov tsara ben manu pum tumpu Atov marna ben Teinam lamna ben Raina saina fanai arco fumazutu Atov tsara ben Atov marna ben Atov tsara ben manu pum tumpu Atov marna ben Teinam lamna ben Raina saina fanai arco fumazutu Ny Noely ty tonga Flavie manahoana sy manahoana ny fandaharam-potoana aloha amin'ity fety ity dia ny indrindra ny amin'ny taona ho avy sy ny famoahana ny album. Ho avy marina ty ny Noely fandaharam-potoananay moa aloha izany hatreto satria mbola somary voateraka kely koa io dia na amin'ny namana ary mbola ohatraohatrizay daholo dia mbola tsy mihetsika izay fa makany ambanivohitra angambany amin'ity fa ny album no efa eo an-dalam-pamoahana efa vita daholo moa izany fa ny duplication sisa dia ny laharana zahonanay efa mipetraka eo amin'ny écran eo dia izay vonona foana niza hiara-iasa rehefa hoe resaka fitoriana. Misaotra ny Flavie ny vahiny teto amin'ny fandaharana mialohan'izay nefa ny teny farany sy fanentanana ho an'ny mpijery ny fandaharana ara-maroseho. Amin'izao fiainana mandalo izao dia mila miambina dia mila mivavaka foana dia tsy atao fahazarana ilay mivavaka any am-piangonana fa tena hoe miambina. Raha ho anay manokana aloha dia hoe faharesen-dahatra ilay izy tena hoe te hanompan'Andriamanitra te hitory no antony anaovana an'ilay hira. Ho antsika tanora tsy variana hoe izaho mbola tanora dia mbola ela be vao faty fa tsy fantatra izay andro hafatesana. Efa fatesana tonga tampoka dia izay mila hoe io manana mba tsy hanenena.
mankasitraka feno anao ny vahiny teto amin'ny fandaharana Aramarseo i Flavie dia mirary soa tanteraka ihany koa ny groupe Flavie Laona zany ao anatin'izay asa fitoriana izay dia maniry anareo ihany koa mba ho tonga marobe eto amin'ny fandaharana manaraka. Ie, mankasitraka anao ihany koa dia mankasitraka fen'ny mpijery ny télévision dia manaraka izay tsy maintsy mbola tonga eto Iany ary velomandray ary. Isaorana trano ireo mpiara-miasa rehetra izay mikirakira ity fandaharana ity mampita an'izany ny tokantranontsika tsirairay avy any dia isaorana indrindrandrindra ianareo tsirairay avy izay nanaraka nijery hatramin'ny farany manantena ny tsy fisaranareo amin'ny télévision malagasy dia mamay fotoana anareo amin'ny heriny anio toy izao indray mandram-piona tompoko.